Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Lahatra sy anjara. Fizarana voalohany. Tantara nosoratany Rianala Esther. Ireto avy no hanomena ny tantara. Tendro Manakasina, Mevatsiaro, Iasina Fity. Niaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina, Fitahian Soaten ary Niaina Razafy. Nanantotosa sy ny kirakira ny lafiny ara-teknika, fanamby. Andro fahatelo. Ay e, Tiraina, tonga soa ty atako indray ty e. Dia tratra soa le Saromarina. Ie, ka inona le tia mivavoata ty elaela izay ka? Tsisy inona le Sir Grand. Zany ve le ty le petit? Inona indray ty mifanandroatra ty? Lazao fa petit indray mibandy e. Ka ela ihany tsino nioko. Za zalazay lava grandko. Afa tena afaly aloha fa kahita amin'landray fa tena neveriko efa tsy mahay miteny malagasy tsony ianareo ty. Izaho kosa le tsy dia hoe tsy mahay miteny gasy a. Hitako. Nofo kosa aloha zany e. Teny razako dia tsy ho ariko noviana mihitsy ka. Io ka tiako sy atsaiko. Marina lesy zany e. Fa vazovazoko aloha ny ainy e. Fantatro tsara raha ny fitiavany lanima malagasy tsika. Vaonao ty. Mbola mahay migabary tsara ve lahy io? Ohatray, zany ery ty nanao kabary fampiarana foana e. Olona nivoaka mpikabary tao amin'ny mpikialo ve lesy a dia tsy hay kabary a. Ay, de hela zany a migabary rehefa ngata bady ako. Aiza, fa nga efa misy fofofofony any e. Mbola tsisy lesy. Mbola varina miasa koa dia tsy mbola mieritreritra an'izany mihitsy. Eny e, nisy tovavy izay ihany moa tany tiako saingy tsy tia dia naleoko maka saina mihitsy lesy lora dia raina. Fa inona tokoa aloha ny asa laty e? Voaka ingénieur tamin'ny resaka bâtiment nisy a. Nisy fikambanandro mopera izay mantsy nanampy ahy tamin'ny fianarako dia izay nahavitako an'izany fianarana izany. Hain'lahy moa ny ao an-tanàna fa tsy havita an'izany mihitsiko. Haiko io sa lesika, tena tsara zany e. Ary andao aloha tsika mitsamo mahaly eto fa misy sera mety amin'ny laty raha zaniko. Raiko zany atao. Lahatra, efa ela zany nandinika anao a. Tsapako hoe malahelo lava zany ny tato ato. Misy olana nga zanako e. Oka ilazao amin'ny papa izay olanao fa itadiavantsika vahaolana. Papa, Ahoana ke? malahelo an'iny aho. Tsy afaka atao-tsaiko mihitsy ireo sangisangany sy letsikany. Matetika azy izy mbola hitako any anaty nofoko. Lahatra, efa tsy namantsika intsony neny. Marina fa hoe niraiky poby taminy ianao fa mbola fahavily nefa amboaraka iny saina. Efa zay ny anjara e. Nahoana izy ry papa ny maty sahady a. Nanino nen'le tsara fanahy tamin'olona iny ny maty tanora. Nefa eto misy olona tsy mifadi-trovana fa ela velona. Tsy tokony ireny olona ireny ve no mifady tanora satria mampijaly mpiara-belona aminy. Fa nahoana nen'le mamioditra teo amin'ny fiarahamonina ny sorona tanora tety. Zao lahatra, Andriamanitra rery ihany no mahalala ny anton'izany zavatra izany. Ny anjarantsika zanak'olombelona kosa dia manaiky izay rehetra miseho, ary tsy mahazo manome tsinan'Andriamanitra izany mihitsy tsika na mafy aza ny zava-misy e. Fantan'izay mahasoa antsika anaka. Eny e, ka afaka ny anao inona koa moa e. Ezaka mitraka ny tenana dia mafy aza ny manjoa. Zay mihitsy akia, ary aza malahelo lava ohatr'izao tsony moa e. Jereny raha tsy mitady ho simba le alahelo le endrika mahafatifaty e. Indray ry tovolahy mambabo ny foko fa mifanena amiko marina. Handray izany fitoboka ny foko.
tena livoaka mihitsy. Ohatra za ve rangahy efa tsy te hiona amin'ity tovavy ity mihitsy nefa vao mainka izy mifanenaniko. Tena tsy te herika mihitsy mihitsy amariny. Ampy ary ny teny sy avinavina nataony anahako ireny. Maharary anahy ireny. Nefa atody any amam-bato ve? Ohatray, tsy azoko. Vinona mihitsy ary ny tianyity tovavy ity atao e. Zao izy dia mitsikitsiky amiko indray. Nefa tamin'iny nanao teny anavina. Afaka. So dia mba tsy ao tsara ary tisipy ity e. Andray, mba nitsiky taminy aho nefa dia tsy nirarainy akory. Amboariny sainankiry lahatra fa tsy mitempo fitiavana indrira iny tovolahy iny aho. Ataoko ahoana nefa ny hamafa ny fisiny atao poky sy atao tsaiko. Tiako loatra mantsy izy iny. Tsy anjara ve ninay e. Mipetraha kely mihitsy aloha ianao ry marina fa mila miresaka tsika mianaka. Zany ery ny tena mbola riraka be. Na tianao na tsy tianao dia tsy maintsy miresaka tsika. Fantatro mantsy fa manafy ny zavatra amiko ianao io. Ka zao, valio tsara tsy misy lainga amin'ny fanontaniana petrako aminao eto. Neny fa misy inony? Misy zavatra tsy nataoko anga? Zao e. Na vaovao aho hoe nanena piasa hono ny tao amin'ny orinasa esanao. Ary anisan'izany ianao io. Marina izany sady iso. Fa iza koa izany no teny aneny an'izany ka? Ahoanao inona izay niteny an'izany fa fanontaniako fotsiny valiana e. Marina re izany ry neny. Vokatry valana aretina nandalo iny dia tsy nisy asa firy izay. Noho izany dia nandroaka piasa maromaro ny orinasa. Ireo piasa voahaingana ihany efa mivoakasika izany ka anisan'izany ny tenako e. Tena ninona ka izany nafenao tamiko izany zavatra izany? Dia makaiza foana koa izany ianao mivoaka maraina sy alina ireny? Raha vaovao henoko manko dia hoe efa 2 volana noseo izany zavatra izany. Ka tsy tiako hiasa saina be amin'izany tsy neny e. Miasa ary neny amin'ireny mivoaka isan'andro ireny e. Manao sécurité amina orinasa iray izay ako. Tsy manatsafidy ary neny fa izay asa hitako tena ataoko a. Efa iaraha malalala teo fa sarotra be izao no mitady asa ka tsy azo atao ny miavonavona e. Enjana indray izany. Mba hereza ianao ry zanako fa ampian'Andriamanitra eny foana tsika. Dia hoana ty ry marina. Raha dia raina. Manao onona nareo aty? Zao lesy salama tsara izay fa ialany manao onako. Toraka izany koa le tsy ny aty fa tsy mizesta. Ary fa aiza aloha neninareo no ialarery ny ato e. Mipetra aloha lafa inona ary tia mijoro tsy mety reraka ohatra amin'ny poto ity e. Mbola lasa nandeha ny an-tsena lesy izy e. Ka inona aloha ny vaovao no eto lehilahy e. Tsisy lesy fa manana sy mba manam-potoana kely dia manararoatra mamainga anareo aty a. Ay kosako. Dia misaotra lesy mamanga. Afa ihany tokoa ny namana. Fa zao tokoa mantsy le ty. Inoko fa eno langa mba vaovao tao ampiasana. Tena henoko tokoa aloha e. Ka mahakasika an'izany mihitsy koa anie no nakanesako aty amin'ny lahy aty e. Anisan'ireo voroko koa izany lahy. Tena anisan'ny tsara mihitsy lesy ny tenanay. Ao izy aloha mba mitady asa mifanaraka amin'ny mari-pahaizako any aloha azafady fa zany lesy ka lasa manao sécurité izao e. Ilama tsy mba mafatapatatra olona tompotompona orinasa ireny ihany ko. Ka zao ary misy bandy akamako izay ihany a. Manana orinasa lehibe eto an-tanahy izy. Momba ny fianarana nataolona mihitsy ny asa ataondry zareo e. Kosako Taloha le resahako dia hita eo. Tonga dia raisiny lahy fa aza matahotra e.
de efa misaotra zahady lesiko. Ay, andraso vetivety aloha jereko izany olona manodony izany. Eny ary. Fatao polisy. Fa ahoana raha sefo a? Eny za tokoa aloha le rasolon-jatovy mariny. Tsy nangalatra zany raha sefo a. Ary aza fatorona ohatr' zao e. Avelao aho a. Sady tsy namono olona tsy nangalatra e. Fa misy inona le tsy marina? Tsy haiko leso. Misy inona? Samborony zalahy. Nefa ne tsy zava-patitra akory ny antony isamborana ahy. Sefo a. Avelao aho a. Sefo a. Vao kely mifatory ny azafady dia aleo izy andeha amin'izao fotsiny. Matoky ahy ianareo fa tsy mandositra io e. Olo tiry marina. Finona zany ny zavatra nataony lahy ka mahatonga ny lahy ho voahity aty ohatran'izao ka. Nangalatra e lasa namono olona. Tsory amiko marina fa bandy akaman'lany a. Aza nafena naletsy ary marina. Mahatsiaro ny tantaram-piainan'ny Josefa zanak' Jakoba lesy amin'izao zava-miatra amiko izao. Zavatra tsy nataoko akory ve no anodinana aty. Tsy rarin'ilay sorteraina. Araka nefa voalazako tamin'lahy dia sécurité ho an'ny asako. Ny zavatra verony nefa tao ampiasana tamin'ny fotoana nisako. Dia izany vao endrikendrika fa nangalatra an'izany zavatra izany. Rehefa sahako lesy milaza milahy fa tsy nangalatra an'izany ary teraina. Ny mpisery filamisako tsy nanabe nangalatra ohatr'izany. Eny e. Fantatro hoe tsy nanao an'izany lahy. Sady tokony ho hitan'ny kamera tao ampiasana ny lesy izany raha nangalatra an'izany ako e. Orinasa feno kamera be io ve dia tsy ahita an'izany fa tsy olona tsy manatsiny aty ny endrikendreny ohatr'izao. Za lesy mino fa ray amin'ny lehibe amin'ny orinasa ireny nangalatra an'izay a. Ary zareo ireny mantsy tsy zavaina mihitsy rehefa hiala ao ampiasana. Manomboka eo amin'ny kadra miakatra. Sady ilay izy koa amin'io tsy hoe entana kely fa entana be dia be. Zao letsy a. Rehefa tsy nanao an'izany tokoa ialahy dia ezahako ny hanao ny izay afaka ny lato. Akapisolo vava ho an'ny lahy. Dia misaotra lesy ry teraina. Tsy manary amin'ny ady sarotra ohatr'izao. Tena namana tokoa ilahy. Fotoana ohatr'izao no ahitana ny tena namana mantsy. Tsisy tokony isaorana letsy izany a. Inona fotsiny ary mampinamana raha tsy hifamonjy rehefa sendra zava-sarotra ohatr'izao e. Sady tsika efa mifampitondra ohatry ny mpirahalahy letsy. Izay ratra ny lamba feriko e. Mahery lahy. Misaotra betsaka lesy teraina. Mbola zay zaho ilay tovolahy iny tsy hitako mihitsy tato ato izay. Izany efa izany tena malahelo azy be mihitsy. Tea hita azy mafy mihitsy any efa nanotrany aza tsy hitako akory. Eny e, na ny anarany aza moa tsy fantatroko. Maninona ary izany tsy mahay manadino an'iny tovolahy iny mihitsy e. Arakaraky ny anatonoko azy vao maika hitombony ny fitiavako azy. Dia manana olo tsy manana tokoa ve izaho e. Asa re, tiako loatra izy. Andriamanitra, very ny zanako e. Aisany afarako. Zanako tokana ane iny e. Tsy manana fatsiny a. Kare zay ry mama miarina. Tsy ahitana vahaolana ny izao ranomasina izao e. Teraina, zanako tokana tsy fokane marina e. Izy irery ihany mba zanako.
Ny rainy efa maty, dia mbola esorina amiko koa izy zanako iny. Eno ialorony ny marina. Maty fisa ianao fa raha nanao ny marina izy tsy hikatra izany fa hiverina aty aminao tsy ho ela. Ka ny marina mitavozavozana ery dia raina ka tsy haresiny lainga tsara lahatra sady atody hiada mambady koa ve lehibe ny orinasa no edifana. Fa vidin'izy ireny ane fitsarana ka tsy higadranao vinanao vindreny madinika toa amin'ny marina ihany no aletiny any. Anka tsy manaiky an'izany tsika, tsy maintsy tafavoaka ny marina raha mbola velona aina koa. Efa misy avoaka zay ihany namany papa efa nasaiko nyresahan'ny papa rahampitso maraina. Mino fa tsy maintsy ho tafavoaka somatsara rahampitso maraina marina. Zany very dia raina? Eno tena marina izany lazaiko anao zany. Matoki ianao dia tena misaotra betsaka anareo rery dia raina. Ifonana fa lasa sahirana aminay indray nareo. Fotoana tokony anaovanareo zavatra fa nefa dia lany aty aminay fotsiny. Izany ray moa no tokony hifanampy raha tsy tsika. Zany anie no ananana namana ary niny marina. Dia arabaina le tsary marina fa afaka somatsara tamin'iny resaka endrikendrikiny lahy. Misaotra betsaka lesy dia raina. Tena mamerimberina fisorina ao anatreo telo mianaka hatrany lesy. Ratsy nareo tena efa ninana mangaso sy mividina tany ambany tsy nanana ohatr'izay. Misaotra lesy. Dia mbola manantitrantitra n'izany fisoran'izany tokoa re zay ry dia raina. Tsy rery tokoa izay manana anareo. Na ny fianakavianay aza mantsy tsy navita ny vitanareo taminay sambatra loatra izay manana anareo telo mianaka. Aza lany ny andro misaotra eo nareo mianaka fa ny zavatra tiako tenenina ny lahy fotsiny lesy ry marina. Aza manao asa ohatran'io tsony lahy fa mampidi-doza io. Ie, za koa tena mitenanao an'izany mihitsy ry marina fa tsy ilaiko tsony ianao manao asa toy ireny ataovy anatry ny sisa iny voalohany sady farany. Lalana nandratra iny tsy verenako tsony fa hitateraka eny sendra tsy azo anoharana koa ny ahy tamin'ireny dia ao reto fa hitady asa fahako. Dia mba mitandrema lesy amin'ny sisa fa tsisy fanoroany tsony ny toy ireny aleo malina trany. Oray lesy. Malagasy FM nanolotra anao teo. Lahatra sy anjara. Fizarana voalohany. Tantara nosoratany Rianala Ester. Ireto avy no namelona ny tantara. Tendro manakasina, mevatsiaro, Iasina Fity. Niaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina, Fitahian-tsoa ATN ary Niaina Razafy. Nanantotosa sy ny kirakira ny lafiny ara-teknika fanamby. Mbola hitohy